aoka zava eo masony olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany indrainareo izay ny an-danitra. Matio 5:1-10. Ambarantsika matetika fa miazakazaka be ny fotoana tsy azo tazomina ary tokony fanaraka amin'izay ny fanapahan-kevitra sy ny asa ataontsika. Mahakasika ny fitoriana ny filazantsara no lohahevitra ny dinitsika tao anatin'ny andro vitsivitsy izay. Ka izao ento atraizatraiza le nambara tao amin'ny asan'ny apôstôly 1:5 manao hoe ho vavolombeloko ao Jerosalema, ao tokantrano amin'ny tenantsika, ao Jodia manodidina antsika, Samaria ary any amin'ny farany tany amin'izay vitantsika rehetra dia tokony hanambarana ny filazantsara an'Andriamanitra. Matio 5:9 manafatrafatra koa Jesosy Kristy, efa nivakiantsika tery am-panombohana izy io. Aoka zava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazany rainareo izay any an-danitra. Ny asa soa dia misy vokany lehibe noho ny toriteny. Io no mahatonga antsika hamporisika andao hanao asa soa amin'ny alalan'ny fahasalamana, amin'ny alalan'ny activité communautaire, service communautaire, ary dia tena misy akony be dia be izy io eo amin'ny fitariana olona ho amin'ny filazantsara, ho amin'ny famonjena. Tsy hoe asa soa fotsiny fa dia tena mitarika olona ho any amin'ny famonjena mihitsy. Ary izao ny fanaovana asa soa dia asan'ny Kristy. Io no nandaniany Jesosy fotoana be mihitsy tamin'izy tetỳ ambony tany. Manao asa soa dia mitory-teny. Reo anankiroa ireo zany. Zava-dehibe tokony ho raisitsika tahaka koa zany ireo asan'ny Kristy. Ka izao raha mitoetra ho amintsika Kristy dia ho feno firaisam-po amin'Andriamanitra isika. Firaisam-po amin'Andriamanitra ny fontsika ary dia hisokatra ny loharanon'ny fitiavana midedadeda tahaka izay nitiavan'ny Kristy ny olona. Betsaka amin'ny olona amin'izao fotoana izao no ilozan'ny fanantenana. Diso fanantenana kivy. Avereno amin'izy ireny ny masoandro ny fanantenana. Betsaka no kivy. Iteneno teny fampahirezana izy ireo. Ary mivavao azy. Aoka ireo izay mila mofinaina sy ny ranonaina mba ho tolorana ny teny fikasan'Andriamanitra. Vakio amin'izy ireny ny tenin'Andriamanitra. Betsaka no ampijalian'ny arentan'ny fanahy izay tsy mety ho tratry ny balisamany tany na tsy azony dokotera sitrana. Mivavao an'ireny fanahy ireny isika. Eto eo amin'i Jesosy ireny. Lazao azy fa misy balisama ny Gileada izay manasitrana ny aretina rehetra. Ry namana, manodidina antsika dia feno olona mila fanampiana. Anjarantsika ny mitsidika sy mampahery azy. Ny tany manontolo izay very ao anatin'ny aizy ny fahotana, aizy ny alahelo, aizy ny fahoriana dia tokony ho hazavain'ny fahalalana ny fitiavan'Andriamanitra. Ary dia tsy hanavahana foko na firazanana na volon-koditra na harena izany toe-javatra izany fa natao an'ny olona rehetra. Ry namana, misy teny manan-danja izay tokony hiletika ao am-pontsika dia manao hoe tsy maintsy hoentina hatrany amin'ny farany tany ny afatry ny fanantenana sy ny famondrampo. Tsy maintsy hoentina hatrany amin'ny farany tany. Ka ny tsiambaratelo, ny vahaolana, ny hery manosika zany dia diloilo iray. Inona le diloilo? Ary andray ny fanahy masina ianareo dia ho vavolombeloko Jerosalema, Jodia ary any amin'ny farany tany. Andray ny fanahy masina. Inona ny vokatry ny fanahy masina? Galatiana 5:1-2. Ny vokatry ny fanahy: fitiavana, fahononan-tena, fahatsaram-panahy, fanaovan-tsoa, ny asa tsara rehetra dia vokatr'ilay diloilo tsy ambarahatelo ny fanahy masina. Hanositra antsika amin'izany diloilo zany ny Tompo mba hahatonga antsika ho masina ary hitondra ny hafatr'Andriamanitra amin'izao tontolo izao. Io diloilo io dia mijonoka avy amin'ireo mpitondra hafatr'Andriamanitra, fantsona volamena ka ho tarino makany amin'izao tontolo izao. Ilay diloilo hahatonga antsika ho fanaovan-jiro, hahatonga antsika ho olona maritiora mihitsy aza, hahatonga antsika ho masina, hamirapiratra. Ka ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alalantsika dia hifindra ho any amin'izao tontolo izao. Eto atraizatraiza ny hafatra satria isika ny fahazavan'izao tontolo izao. Fahazavan'ny fahamarinana, ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra sy ny famonjena.
hivavaka isika. Misaotra tompo tsaro, averimberinao aminay indray fa izay ny fahazavana hitondra ny fahamarinana famelombeloma any amin'izao tontolo izao zay kivy reraka diso fanantenana mijaly marary be dehibe izy ireny hosory amin'ny dilohin'ny fanahy zay, mba hamirapiratra amin'ny tenanay ka hamirapiratra amin'ny hafa ihany koa. Taio ny rehetra manaraka izao fandarana izao amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.